أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رلسنا بابنا تنفنون الإسلام فلنتنما ناتن أرابا وانتكاريتا panaraka tsy tapaka anty fandaharana resadresana mahakasika ny finoana islamo ary indrindrandrindra resadresana mahakasika qasasul anbiya tantaran'ireo mpaminany izay voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ka ny tapany voalohany tamin'ny tantaran'ny mpaminany Yusuf alayhi salam no nalaintsika tamin'ny herinan'io toy izao. Androany kosa antsika dia haka ny tapany faharoa. Ny Yusuf alayhi salam rehefa tonga tao Egypte dia nividiny gouvernoura Potifar ary nome cadeau ho an'izany vadiny Zulaikha izany. Vehivavy tsara tarehy ary tsara vatana, tsara satria vadiny gouvernoura zany dia vehivavy nisafidina manokana mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa nialehibe Yusuf alayhi salam dia niatsara ihany koa ny tarehiny satria tenentsika teto hoe nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ny antsasa manira ny hatsaran'ny tarehy teto ambony tany Yusuf alayhi salam. Ka rehefa nialehibe nipetraka tao anatin'ny lapa miaraka amin'ny Zulaikha dia latsa-pitiavana tamin'ny Yusuf alayhi salam koa i Zulaikha tamin'izay fotoan'izay ary nanao ny tetika rehetra mba ahafahany miara-matory na manantanteraka ny filandrasiny tamin'ny Yusuf alayhi salam. Saingy Yusuf alayhi salam dia nanda ny tsy araka anao an'izany zavatra voarara zany amin'ny Zulaikha ary ihany koa famadiana an'ilay gouvernoura izay tena naka ny Yusuf ho toy ny zanaka mihitsy tamin'izany fotoana zany ary nanome ireo andraikitra maro tao anatin'ny lapa izay nisy azy. Rehefa tonga ny fotoana hoe tafavoaka tao anatin'izany Yusuf alayhi salam ka tratran'ny gouverneur na teo ambaravarana dia efa mivoalazantsika teto fa nisy zazavavy kely izay hoe nijoro vavolombelona fa Yusuf dia tsy nanao an'izany fa i Zulaikha no diso nanao an'izany zavatra izany. Dia inona zavatra izay nandalo? Ny teny Zulaikha tamin'ny fotoana io fa hoe Yusuf mihitsy no karazana manao magie, Yusuf mihitsy no manintona ny olona ka ny vehivavy rehetra izay mahita ny Yusuf dia ho latsa-pitiavana amin'ny Yusuf avokoa noho ny fanafody sy noho ny zavatra izay ataon'ny Yusuf. Ka ndao izy tenenin'ny Zulaikha ho tsapaintsika amin'ireo vehivavy rehetra eto an-tanàna satria niparitaka ihany koa feo ary ny vehivavy rehetra teo an-tanàna nanome tsiny any Zulaikha tamin'izay fotoana izay hoe i Zulaikha lay zaza no tezainy, ny zaza no be azy no latsa-pitiavana an'izany andeha hamadika ny vady amin'izany zavatra izany. Dia fanahino an'izany i Zulaikha dia nanomana sakafo, nanomana fety niarana tamin'ny vehivavy manamboninahitra rehetra tao Egypta tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa vory avokoa ireo vehivavy ireo dia nomeny Zulaikha antsy tsirairay ireo vehivavy ireo ary nomena tongolo hanapaka tongolo tamin'izay fotoana izay. Eo amin'ny mpanapana an'izany tongolo zany dia nalefa ny Zulaikha nivoaka manoloana an'ireo vehivavy ireo Yusuf alayhi salam. Rehefa nandeha izy nivoaka tamin'ireo vehivavy ireo dia ny vehivavy rehetra tao anatin'izany lapa izay nasain'ny Zulaikha zany dia variana avokoa nanjera ny Yusuf alayhi salam ary latsa-pitiavana avokoa tamin'ny Yusuf alayhi salam. Eny fa hatramin'izy ireo manetitetika ilay tongolo efa tsy tongolo tsony no tetehin'izy ireo fa ny tanan'izy ireo nefa n'izy ireo tsy mahatsapa manetika an'izany tanana zany noho ny hoe Yusuf no hitan'izy ireo. Qur'an Karim dia mitantara an'izany manao hoe falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa qalat ikhruj alayhinna. Rehefa nandray Zulaikha ny fanomezany tsiny avy tamin'ireo vehivavy ireo dia nanomana karazana fety izy tamin'izay fotoana izay ary nantsony avokoa ireo vehivavy tamin'io tanàna io. Ary rehefa vory teo izy ireo wa qalat ikhruj alayhinna, mivoanao Yusuf mandalo amin'izy ireo. Falamma ra'aynahu, rehefa hitan'izy ireo hitan'ireo vehivavy zany ny Yusuf akbarnahu, ny nanome voninahitra ny Yusuf wakatana aydiyahun ary navita nanapatapaka ny tanany izay hoe tsy nahatsiaro mihitsy fa hoe Yusuf mandalo tsy nahatsiaro hoe efa tanako ty tapahako ty wakatana aydiyahun wa qulna hasha lillah
ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Dia niteny ireo vehivavy rehetrarehetra tamin'izay fotoan'izay, ity tsy mba olombelona izay nandalo eto manoloana ity. Ity anjely latsaka eto ambony tany, tsara tarehy loatra. Zany Youssouf alayhi salam zany. Ka navita ireo vehivavy nanetetika an'izany rehetra izany. Rehefa tapitra lasa Youssouf alayhi salam niala teo amin'izy ireo, zay vao taitra ny vehivavy rehetra ay tanan'izy ireo no voatetitetika tamin'izay fotoan'izay. Ka teo Zulaikha teny tamin'izy ireo manao hoe, androany ozy izy, indray mandeha fotsiny nareo nahita ny Youssouf nandalo teo anatrehanareo, efa taninareo rehetrarehetra no voatetitetika nareo. Dia mba alaivinareo sary an-tsaina ny tenako zay miara-monina aminazy ato andro amanalina, mahita azo isanandro moa ve tsy mba ho latsa-pitiavana amin'ny Youssouf alayhi salam. Teo dia ny vehivavy rehetra tsy nanome tsinitsony any Zulaikha, ary teo ihany koa no entiny Zulaikha nanararoatra amin'ny Potifar le gouvernora, satria gouvernora ny manara-maso aty ivelany hoe ahoana ny zavatra nahazo tamin'ireto vehivavy reto. Ka zay no tenenan'izy Zulaikha hoe jereo fa Youssouf mihitsy no fototra ny karazana fitna na fitsapahany lehibe mandalo eto tanàna. Zay vehivavy rehetra mahita azy dia latsa-pitiavana anazy. Ka tsaratsara amin'ny Youssouf alayhi salam tsapetraka ao anaty lapa, fa ndao izy andana sazio na ihany koa any amponja no mendrika azy, any izy tsy misy olona mahita any, any izy mipetrapotsiny any amponja any, mba tsy hahatonga ny fakapana manerana an'izany tanàna ny Egypte izany. Resy lasitra ilay gouvernora ka napetraka tany amponja izany mpaminany Youssouf alayhi salam izany. Noho n'inona? Tsy noho ny hadalana na fahotana na fahadisonana taony, fa noho ny teti-dratsy ny Zulaikha niaraka tamin'ny gouvernora tamin'izay fotoana izay. Rehefa niditra tao anatin'ny fonja ihany koa mpaminany Youssouf alayhi salam, dia nisy lehilahy anankiroa zay ray mpanolotra jus ho an'ny mpanjaka, mpanolotra ranom-boankazo mpanjaka, ray kosa mpikarakara sakafo mpanjaka, no niditra tao amponja niaraka tamin'ny Youssouf alayhi salam. Ka rehefa tao amponja izy ireo, ary zay ihany koa no antony lehibe nivoan'ny Youssouf alayhi salam taty aoriana tao anatin'izany fonja izany, satria mpaminany Youssouf alayhi salam anisany manampahaizana anankiray amin'ny fahaizana an'izany nofo zany. Rehefa manofo ianao ka mitantara mpaminany Youssouf dia fantany hoe zany no dikan'io nofo io. Ka reto lehilahy anankiroa zay niditra niaraka niditra tao amponja tamin'izany dia voaendrikendrika namono any mpanjaka tamin'izany fotoana zany. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanofy izy roa. Ny ray voalohany nanofy fa hoe izy niverina tamin'ny asany taloha, zany hoe manome ranom-boankazo an'izany mpanjaka zany. Fa ny faharoa kosa nanofy hoe nahatina teo amin'ny hazo fijaliana izy, ary nafatotra ary misy vorona mihinana zavatra eo ambonin'ny lohany. Niteny reto lehilahy anankiroa reto manao hoe nabina bita'wilihi inna naraka min al-muhsinin. Ory Youssouf, alazao aminay inona dikan'izany nofy zany, satria hitanay anao mba olona marina, olona mendrika eto amin'ity fonja ity. Dia no azavain'ny Youssouf alayhi salam tamin'izay fotoan'izay fa hoe ianao dia hiverina amin'ny asanao taloha, zany hoe anao hiverina amin'ny mpampisotro jus na ranom-boankazo ny mpanjaka, fa ianao kosa noho ny asa ratsy izay nataonao, ianao no tena namandrika hamono any mpanjaka dia ho saziana amin'ny asanao, ary rehefa maty ianao dia misy vorona hihinana an'izany zavatra eo ambony lohanao zany. Dia rehefa nandeha zany zavatra zany dia afaka 2 andro 3 andro dia tanteraka tokoa ny fanazavana izay nataony mpaminany Youssouf alayhi salam tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa ivoaka iny lehilahy anankiray, satria ray nanoetina ny vonoana, fa lehilahy anankiray le hiverina amin'ny asany iny, dia nitenenin'ny Youssouf alayhi salam manao hoe rehefa tonga any amin'ny mpanjaka anao dia mba tantarao any hoe misy olona anankiray ao anatin'ny fonja ao, tsy nanao ninona izy fa nampidirina amponja fotsiny noho ny hoe alakobika tsy tiako tare, na ihany koa noho ny etraketraka ny vehivavy nampidirina azy tany amponja. Mba tantarao amin'ny mpanjaka, angamba mpanjaka manana an'izany karazana hoe indra fo amin'ny tenako izany. Rehefa nandeha fotoana tonga tany izany lehilahy zany dia adinony ny niteny amin'ny mpanjaka fa hoe misy olona any amponja, olona madio voaendrikendrika fotsiny tamin'izany fotoana zany. Dia nandeha ny fotoana nipetraka tao anatin'ny fonja
tao anatin'ny prison mpaminany Youssouf alayhi salam nandritra ny 12 taona tamin'izay fotoana zay. Ahoana ary ny fomba ny voany tao amin'ny fonja. Rehefa mipetraka tao anatin'ny fonja izy nandritra ny 12 taona dia ny zavatra zay nandalo tamin'izany fotoana zany dia nahita nofo ndray ilay mpanjaka. Wakala al-malik inni ara 7 bakarat siman yakulna 7 injaf wa 7 sumbulatin khudran wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Tamin'ny fotoana dia nahita nofo ndray mpanjaka. Nahita nofo ohatrany ahoana? Nahita nofo izy manao hoe misy omby vavy anankifito mahi mihinana omby vavy anankifito izay matavy tena matavy. Zany hoe omby vavy anankifito mahi mihinana an'ireo omby vavy anankifito izay matavy. Ary tsy vitan'izany fa misy ireo karazana flera anankifito ihany koa izay hoe maintso tsara, ary misy ihany koa ireo karazana flera anankifito izay hoe maina tamin'izany fotoana zany. Dia gaga iny mpanjaka io, inona dikan'izany zavatra zany? Satria taloha ny mpanjaka no ampanofisy ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary afatra mandeha amin'ny mpanjaka zany zavatra zany. Taitra ny maraina ny mpanjaka hoe inona dikan'izany nofo zany. Navory avokoa ireo mpandika nofy teo amin'ny tanànan'i Egypta tamin'izany fotoana zany, fa tsy nisy na dia ray na vita na moka na ihany koa na nome dikan'izany nofo zany. Teo voatadidiny ny lehilahy izay mpampisotro na mpanolotra jia ny mpanjaka iny, hay any amponja misy lehilahy anankiray antsoina Youssouf alayhi salam mahafantatra dikan'izany nofo zany. Teo voatadidiny ilay afatra ny Youssouf hoe teneno amin'ny mpanjaka fa misy olona any amponja maty ny tratran'izany tsindrazo-lena zany. Teo dia niteny rehefa tsy navita nandika nofy avokoa ireo olona na ireo mpandika nofy tamin'izany fotoana zany, dia niteny iny lehilahy iny hoe zao izy mahafantatra olona anankiray any amponja dia mahafantatra rehefa zao tany amponja dia nandika nofinay izy ka voadika ara-dalàna izany. Teo dia niteny mpanjaka hoe andany aranytanio azy inona le dikany izany nofy izay hitako zany. Dia rehefa tonga tany izy resaka tamin'ny Youssouf alayhi salam dia nitsiky Youssouf alayhi salam ary niteny mazava be ny dikan'izany nofy izany. Dia niteny izy hoe qala tazrauna 7 sinina da'aban, hoe amin'io alalan'ny nofy io hoe omby vavy 7 izay mahi mihinana omby vavy izay matavy, zany hoe misy ozy izy ho avy ny fotoana ao anatin'ny 7 taona dia haamboly ianareo ary vokatra be izany volinareo zany. Fa ny 7 taona manaraka kosa dia kere na ihany koa hanoanana no tsy misy voly vanina, ka ilay voly vokatra be tamin'ny 7 taona lasa no akajinareo, zany hoe ataonareo tsara tahiry mba hahafahanareo ihany koa mihinana izy reny ao anatin'ny 7 taona manaraka. Ary aorinan'izay ihany koa dia misy 7 taona avy amin'izay dia irakotra na ivalona na ihany koa verina amin'ny fomba mpiaininareo, nareo tsy misy tsony ny kere ary madio somatsara ny tanàna izay misy anareo. Zay dikan'izany nofo zany. Rehefa tonga amin'izay tany amin'ny mpanjaka io lehilahy izay iraka ny Youssouf alayhi salam dia nanontany amin'ny fomba ahoana ary no hitahirizana ireo voly tao anatin'ny taona 7 nefa zay tsy mbola nisy tamin'izany fotoana zany hoe fitahirizana lehibe. Dia niteny izy ireo hoe angamba io le olona ao anatin'ny fonja io no mahalala hoe fomba ahoana no hitahirizana azy, ka hoentinareo aty izy ary omeko toerana ambony eto amin'ity fitantanana ny firenena ity. Dia rehefa tonga tany amponja iny lehilahy iny dia niteny Youssouf alayhi salam, tsy nentina anaiky Youssouf alayhi salam ivoaka ny fonja fandana ozy izy antanio fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna. Mandana ozy izy Youssouf alayhi salam teneno amin'ny mpanjaka io inona marina zavatra tena niseho 12 taona lasa zay tamin'ireo vehivavy zay nanapaka ny tanan'izy ireo tao amin'ny tranony Zulaikha. Inona no antony ampidirana amponja ny Youssouf alayhi salam? Tsy sanatria akory hanala baraka ny Zulaikha, fa kosa tsara ny zavatra madio fantany rehetra fa Youssouf dia tsy meloka na dia nigadra 12 taona tao Egypta aza ny tenany. Dia teo zany voy rehefa navory ireo vehivavy rehetrarehetra zay inona ny zavatra zay nandalo, dia niteny Zulaikha tamin'izay fotoana manao hoe al-ana hashasal haq
ana rawatuhu an nafsi. Androany izy de lazaiko aminareo ny marina fa izano nilan'ny Yosufa alayhi salam mba hiaraka atory hanao filandratsiko amin'ny Yosufa alayhi salam fa izy kosa tsy nanaiky an'izany. Mazava eto zany fa Yosufa alayhi salam dia madio ary iny vehivavy nisy nitsangana vavolombelona tamin'izay fotoan'izay fa Yosufo tsy nanao an'izany rehetra zany. Zay vao nivoaka tao amponja Yosufa alayhi salam ary nomena toeram-boninahitra hitantana ny Egypta ny toerany Potifar mihitsy no nomena ny Yosufa alayhi salam ho lasa gouvernoura ny Egypta ary izy no nitantana ny harimbeny Egypta tamin'izay fotoanazay ary ny tantarany ara-dalàna izany rehetrarehetra zany. Nandeha ny fotoana taty aoriana dia tonga le fitotoana ny famokarana dia namokatra tokoa ny Egypta tamin'izay fotoan'izay. Rehefa tapitra ny fitotoana ny famokarana dia nakajin'izy ireo tamin'ny toerana tsara izany. Rehefa tapitra izany toerana izany fitotoana izany dia lasa indray ny tanàna rehetrarehetra teo akaikin'ny Egypta dia tratrany kere avokoa. Afa-tsy Egypta Izrael no nanana an'izany karazany hoe fahaizana mitahiry izany vokatra nandritra ny fitotoana zany mba ahafahan'izy ireo miaina fitotoana manaraka. Dia teo tanàna rehetrarehetra manodidina Egypta tonga mandeha mividy sakafo tao Egypta ary anisan'izany ireo rahalany 10 izay efa mandeha 70 taona lasa nivaritra ny Yosufa alayhi salam tamin'ny Malik tamin'izay fotoanazay ary natonga ny Yosuf tonga tety Egypta nifanena tamin'ny rahalany ray saingy ireo rahalany tsy mahafantatra hoe iza ity Yosufa alayhi salam. Mandeha mitantara nanao ny hevitra rehetra Yosufa alayhi salam ka nahatonga ny Benyamin ho tonga tao Egypta ary nitazominy Yosuf tao Egypta ka nahatonga ny Yakoba alayhi salam nitomany ziska tratrany zany fahajambana zany tsy nahita intsony Yakoba alayhi salam. Rehefa nandeha fotoana miverina tao Egypta ireo rahalany nangataka mafy mba hamerenina ny Benyamin teo vao navoaka ny Yosuf fa hoe izy Yosuf ary io Benyamin ny rahalany ary anareo io dia rahalako avokoa. Teo dia nitomany izy ireo satria mifankahalala indray nifankahita indray 70 taona taty aoriana ary tonga ny fona teo anatrehany mpaminany Yosufa alayhi salam izy rehetrarehetra. Ka teo zany no nanomezany Yosufa alayhi salam ordre any Lawi mandehana anao miverina any an-tanàna ento ty juba na ity lamba izay mitondra mifaminaniana lovako tamin'ny raiko ty ary lovany tamin'ny Ishaka ty andana ataovy eo amin'ny tareny papantsika Yakob fa hijanona ahiratra na ihany koa hanomboka ahiratra ipaminany Yakoba amin'izany fotoana izany. Rehefa nandeha Ilawi nitondra an'izany lamba izany tany amin'ny Yakoba alayhi salam dia mbola vao miala kely ny Egypta izy dia Yakoba alayhi salam efa naheno fofony Yosufa alayhi salam ary niteny izy tamin'izay fotoana inni la ajidu riha Yusuf. Za dia efa maheno fofony Yosufa alayhi salam. Gaga ny olona manodidina azy ary niteny hoe efa ho lasa dala angamba izy ty satria Yosuf efa tsy hitany nandritra ny 70 taona ve dia mbola heninao fofony ankehitriny. Dia teo izy nandeha nitokamonina Yakoba alayhi salam ary nitomany mandra-patongavany Lawi tamin'izay fotoanazay. Rehefa tonga Lawi dia niteny tamin'ny rainy hoe eny tokoa mbola velona soamantsara Yosufa alayhi salam ary izy no gouvernoura ny Egypta nomeny mpahefana mitantana ny Egypta iray manontolo ary mbola izy ihany koa no nanomenay sakafo maro samihafa ireto ary ito no profo manambara fa mbola velona Yosuf dia ilay lamba na ilay akanjo mifandovan'ny mpaminany rehetra izay nomenao anazy no entiny tany Egypta ity ka tio izy Yosufa alayhi salam apetrao eo amin'ny masonao fa hiverina ahiratra anao rirainay. Rehefa nataony Yakobo izany dia niverina nahiratra Yakobo alayhi salam. Dia nanontany Yakobo inona afatra ny Yosufa alayhi salam dia niteny izay wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ny afatra ny Yosuf dia miomana ianareo zanak'Israely rehetra atsika dia findramonina any Egypta fa misy tanàna anankiray natokany mpaminany Yosufa alayhi salam ho antsika ho karakarantsika hamboly ao atsika ary ihany koa mipetraka amin'ny tanàna io. Niomana izy ireo niaraka tamin'ny Yakoba alayhi salam sy ny fianakaviany rehetra ary ny findramonina tany amin'ny
Yusuf tany Egypte izy ireo niaraka tamin'ny Yusuf alayhi salam ary zay ny nahatonga anireo zanak'Israely ny findramonina tao Egypta niaraka tamin'ny Yakoba alayhi salam ary tamin'ny andro zay nametrahany Yakob tongony niditra tao Egypta no nanomboka ny latsaka ny orana ary tapitra eo ny fitoana ny kere fitoana ny hanoanana izay namely ny tanànany Egypta tamin'izany fotoana zany verina amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro namokatra ny Egypta namokatra ny zavatra rehetra rehefa tonga i Yakobo miaraka tamin'ireo rahalany 150 ary niaraka tamin'ny reniny izany Yusuf alayhi salam zany tonga izy ireo Yusuf mipetraka ry amin'ny seza fiandrianany ery de izy 150 rahalany miaraka amin'ny papany sy ny reny de nanome voninahitra ny ankoka tamin'ny Yusuf alayhi salam de teo Yusuf alayhi salam teny tamin'ireny aza ta'wil ru'yaya min qabl kal ja'alaha rabbi haqqa ity ozy izy le nofoko ny zafahakely zay nahita hoe kintana 150 sy ny masoandro ary ny volana ny ankoka nanome voninahitra indro izy androany nataony Allahu marina izany satria ny rahalany 150 miampy ny masoandro ny papany ary ny volana ny reniny de ny ankoka nanome voninahitra ny Yusuf alayhi salam tateraka ny nofony Yusuf alayhi salam ary faly izy ireo ary niaraka mipetraka tao ary volazantsika ihany koa fa 70 taona natongavany mpaminany Yakobo tao Egypta no nahafaty azy tao inanzay fa Yusuf sy ireo rahalany kosa de mbola nijanona niaina tao Egypta ary tena tian'ireo Egyptianina satria naintondra an'izany Egypta zany ary tsara fitondratena ipaminany Yusuf alayhi salam zay ngamba ny tantarany mpaminany Yusuf alayhi salam isorako anao nanaraka an'izany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao kafaran'izao inshallah manaraka de iresaka ndray mpaminany hafa antsika inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh